Fifaliana lehibe ho any manolotra ny araba ary koa mirarosoa ho antsika tsirairay avy any atokantrano any ara-mandre na mahita an'ity horonan-tsary ity. Araka izay efa nambara tamintsika dia hianatra manokana ny amin'ny resaka fiavian'i Jesosy isika ato anatin'ny fandarana izay ao arahantsika eto amin'ny page. Tsy hoe hijanona amin'izay fotsiny kory isika fa ety am-piandohana dia vitaitsika hatramin'ny farany mihitsy ny fianarana manokana an'izany zavatra izany satria zava-dehibe loatra ny fahafantarantsika ny manodididina an'izany resaka izany. Mino fa dia rehefa mandre an'izany resaka izany dia avy hatrany dia mivezivezy ao amin'ny fisainantsika tahaka ny nahazon'ny mpianatra tamin'ny fotoan'androny ny fanontaniana hoe roviana raha mifahatongavan'izany andro zany ary na hoe roviana ny fataperan'izao tontolo izao any Mateo 4:20 dia ny fahatelo ny misy an'izany zavatra zany. Nanambara zavatra maro Jesosy entiny nilazana ny faminaniana mahakasika n'izany fisehony zavatra amin'izao fotoana izao zany ary zany zavatra rehetra zany dia efa presque hitantsika eo amin'ny fiainana andavanandro ka zany zavatra zany mba hafantarantsika mba ahitantsika ary mba atanteraka n'ilay teny Jesosy satria ny amin'ny Luka 4:20 dia nanambara Jesosy fa rehefa miandozy zany zavatra zany dia miandrandra masonareo dia fa efa manakaiko izy ny fanavotana anareo. Zany hoe raha tsy mahafantatritsika zany raha tsy mahalala n'ilay atao hoe fahatanteran'ilay faminaniana eo amin'ny fiainantsika izay efa misy mitranga amin'izao fotoana izao dia tsy rototra amin'izany tsika tsy tonga saina ary tsy ahalala mihitsy hoe efa manakaika na efa miatongotra zany andron'i Jehovah izany. Koa noho izany indrindra dia taritina amin'ny fisainantsika amin'ny ity anio ity mba angetaheta sy oliana ary andalina ny mahakasika manokana an'izany zavatra izany satria nahoana isika raha antsoina hoe kristiana raha ny antso antsika Jesosy tsy ny antso antsika mihitsy mba hijanona amin'ny hoe fahatsaran'ny fiainantsika eto ambonin'ny tany na hoe hijanona mandrakizay hoe ho amin'izay fiainana ara-nofy ihany fa indrindra ny fiainana ara-panahirintsika dia mahafantatra tsara fa ny ten'Andriamanitra dia manambara fa raha tahino izy maharitra 70 na 80 taona ny andro iainan'ny olona ety ambonin'ny tany zany hoe eo amin'ny 70-80 raha maharitra indrindra dia lasa na maty ary ao aorianan'izany zavatra zany dia fantatritsika rehetra fa tsy eo dia tapitra ny fiainana fa ao aorianan'izany rehetra zany dia misy ny fitsarana tsy voatery hoe ho amin'izay ihany akory no hiavian'ny fitsarana iny dia fitsarana ho an'ny olona tsirairay avy fa kosa ny fitsarana ho an'ny tany rehetra na ny fitsarana ho an'izao tontolo izao dia fitsarana iarahana miaraka tsy misaratsaraka ka izany indrindra no iantony hitondranantsika an'izao fanazavana izao anaporofona amintsika efa miha-manatina manakaiky mandeha makany amin'izany atao hoe faharavana misy zany izao tontolo izao ary dia hitsinjarantsika anazy ety am-piandohana dia arak'izay fa maninona zany ny anambarantsika anazy hoe tena hoe fahatsorana tsy asafotra n'ilay fandraisantsika n'izy dia zay no hitondrana amin'ny fanazavana ho antsika mahakasika n'izany fampianarana izany any amin'ny Korinthiana 1:10-2:3 hatramin'ny 7:30 dia mitsinjara ny sokajiny olona misy eto ambonin'ny tany karazany 3 ny Paoly apôstôly ary dia ny fitsinjarany an'izany sokajiny olona anankitelo misy eto zany hanamora kokoa ny fandraisana na ny fianarantsika an'izao fianarana manokana ny amin'ny fiavian'i Jesosy izao. Manao tahaka izao ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy aza manao izy izay atafotoana ny Jiosy na ny jetilisa na ny fiangonan'Andriamanitra. Ireo karazana fizarana 3 ny zarany ny sokajiny olona misy ety ambonin'ny tany. Raha toy izany ny vaky teny dia milaza izy manao hoe tahaka akoho izy izay manao mahafinaritra ny olona rehetra. Hitantsika zany fa ireo sokajina olona anankitelo izay notsinjarainy teo ambony teo ireo dia mamaritra ny olona rehetra ny olombelona rehetra ety ambonin'ny tany ary dia ety am-piandohana dia andeha ho azavaintsika tsirairay ireo antsoina hoe sokajy izay nizarany Paoly apôstôly azy ireo tahaka ny ahoana ny fiseho na ny fahatanteran'ny tenin'ny faminaniana ao amin'ny Baiboly mahakasika ny amin'ny andro farany na mialohan'ny fiverenan'i Jesosy tena marina tokoa ve tena misy tokoa ve ary misy tokoa ve mifahatanteran'ireny tenin'ny faminaniana ireny sady hoe mandainga na milaza boby fotsiny ny mpitory teny
na tsy fantatra ny izay andrenesantsika an'ireny vaovao reny dia ho porifotsika ao anatin'ny baiboly fa ny tenin'ny faminaniana rehetra dia fa tanteraka avokoa ny ankamarony amintsika miresaka izao koa noho izany idirantsika avy hatrany ny mahakasika ny fahatanteran'ny faminaniana amin'ny andro farany izay nambara teo dia fahatanterahany zany ao amin'ny jiosy nary zareo Israely satria zay voalaza voaloha teo aza manao zay tafitoanany jiosy izy na ny jetilisa na ny fiangonan'Andriamanitra ho jerevantsika voalohany zany ny fahatanteran'ny faminaniana ao amin'ny jiosy. Raha iresaka ny fiavian'i Jesosy zany tsika na ny fahataperan'izao tontolo zao dia misy tetim-pamantaranandro izay mazava tsara mihitsy ny amaritany bokin'ny Daniel azy Daniel dia nahazo fanambarana manokana mahakasika ny amin'izany hoe fahataperan'izao tontolo zao zany sy ny zavatra misy rehetra ho avy ety amin'ity ambany masoandro ity ka andeha ovakitsika vetivetika tsy halava ny fotoana satria dia ny fanambarana na ny fanazavana rehetra izay miainga na iaingan'ny fanazavana mahakasika ny fiavian'i Jesosy dia miainga amin'ny bokin'ny Daniel izay tena hoe misy zava-miafina zavatra tena hoe natokana mihitsy ho an'izao resaka manokana momba ny fiavian'i Jesosy zao zany andeha ovakitsika Daniel toko 7 manomboka amin'ny 420 vakiko miadakadana kely dia somary arahoaingakaingana ihany raha eo amin'ny tananao ny baiboly amin'ny anaran'i Jesosy no amakitsika ny teny 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina atapaka ny fahadisoana sy anampina ny fahotana ary anao fanavotana no neloka sy ampiditra fahamarinana mandrakizay ary anisy tomboka sy ny fahitana sy ny faminaniana sy anositra zay masina indrindra koako fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voany didy anavozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia indrina dia 7 herinandro sy 12 herinandro amboarina indray lalana sy ny ady dia amin'izay andro mampahory ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia hovonoana ny Mesia ka tsy anana ary ny vahoaka ny mpanjaka izay izay ho avy dia andravany tanàna sy ny fitoerana masina ary ny farany dia hisafotra ary hatramin'ny farany dia hisy ady sy fandravana voatendry ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsatra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny antsasaky ny herinandro ary amin'ny elatry ny fahavetavetana no ny avian'ny mpandrava hatramin'ny fahafonganana voatendry izay ahidina amin'ny mpandrava. Inona moa mahatonga antsika hoe aty amin'ny Daniel tsika no maka avy hatrany ny fanazavana mahakasika ny amin'ny resaka atao hoe adi-pamantaranandro zany mahakasika ny amin'ny fiavian'i Jesosy dia mazava ho azy ny ambaran'i Jesosy any amin'ny Matteo toko 4:20 andiny 5:10 mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy koa hitanareo mitsangana amin'izay fitoerana masina ozy ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniel taminany aoka isaina ozy izay mamaky izany inona zany tokony isaina na ny famakina ny bokin'ny Daniel io zany tsy vita fotsiny hoe vakivakina fahatany dia tsy fantatra hoe ahoana ny fomba hoe anakarana lisy hoe mila misaina tsara Jesosy tena no miteny manambaran'izany eto mila aoka isaina ozy izay mamaky an'izany zany hoe any amin'ny bokin'ny Daniel mpaminany zany no misy ny votoatin-kevitra fanambarana mahakasika ny amin'ny fiavian'i Jesosy zany ka arak'izay efa novakitsika teo dia izay no fitsinjarany misy teny teo izay somary manaitra nisy chiffre na inona ny anambarantsika anazy chiffre zay malaza azy aingakaingana kokoa izay ny tsinjarana anio adi-pamantaranandro izay ho avy amin'izao andro farany zao io nanambary izy mahakasika ny amin'ny 70 herinandro no menanao izy voatendro an'ny firenenao sy ny tanànanao masina 70 herinandro io amin'ny 5:20 dia no tsinjaraina anankitelo ka ny azavantsika kely vetivetika fa tsy hiditra lalitsika amin'izy ity fa amin'ny fotoanandrony amin'ny ianarantsika manokana mahakasika ny amin'ny antikristy zay tsika vao tena hiditra lala amin'ny fanazavana azy fa ny 70 herinandro eto dia manome 700 taona inona moa mahatonga an'izany
ndray andro egalina heritaona ny andraisana azy eto raha mamaky tsika any amin'ny Ezekela toko faefatra andiny faefatra hatramin'ny fahenina, Nomeria toko faefatra ambin'ny folo andiny faefatra amin'ny telopolo dia manazava tsara an'izay mihitsy any ndray andro egalina heritaona izay ka ny fitopolo herinandro izay omeny eto dia egalina fitopolo ampitomboana fito izany hoe raha atao kajikajy vetivetsika izay dia 700 taona io fitopolo herinandro dia mitsinjarainy anankitelo mazava tsara izy eto fito herinandro ny voalohany 12 herinandro ny faharoa dia ny herinandro tokana tozy izy hoe koko fatatrao izy soazonao fa hatramin'ny voandidy anavozana sy anamboarana an Jerusalema ka hatramin'ny Mesiandrina dia fito herinandro sy 12 herinandro zany hoe ilay fito herinandro sy 12 herinandro ilay firy zany raha tambatra 7 herinandro zany io zany dia miainga manomboka eo amin'ny didy izay anamboarana an Jerusalema hatramin'ny Mesiandrina dia raha jerevantsika vetivetika fotsiny zany tantara zany dia ano any amin'ny bokin'ny Ezra, ano any amin'ny bokin'ny Ezra any toko fafito andiny fahenina hatramin'ny fafolo any bokin'ny Ezra toko fasivy andiny fasivy ny mpanjaka Artaxerxes tamin'izany fotoana dia nanome didy nanome baiko ny amin'ny anavozan'ny Ezra ndray ny tanàna izay efa rava tamin'izany fotoana tsiritra lala hoe fa hitondra fanazavana kely fotsiny tsika zany hoe atreo zany fanavozana ny tanàna zany dia efa vita efa ela fantatritsika tsara nanamboarana ny tanàna nandimby azy teo koa ny mbola nanavaony tanàna sy ny tempoly ary dia tany any amin'ny fito amby 700 taona alohan'izao andro eny antsika zao nisy an'izany tantara izany zany hoe efa lasa meloa zany loha ilay fanambarana anankiroa izay hitantsika eto fa ilay fanambarana tsy mbola tanteraka eto dia ny mahakasika ny amin'ny lay herinandro tokana satria raha mbola toizantsika ilay vaky teny teo dia rehefa afaka ozy izy ny 12 herinandro dia vonona ny Mesika tsy anana ary ny vahoaka ny mpanjaka izay ho avy dia andravany tanàna sy ny fitoerana masina zany hoe atreo koa zany dia efa lasa ny afaka ozy izy ny 12 herinandro dia vonona ny Mesia efa fantatritsika tsara ny tantaran'i Jesosy efa lasa zany efa maty Jesosy dia avy eo nitsangana efa lasa koa zany iny fa ny eo amin'ilay ery amin'ny andiny fahena 720 anjantsika no mbola tsy tanteraka amin'izao fotoana zao nefany tsy mbola tafiditra ao anatiny io tsika satria efa manambara indray izy anorona fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra mifanatitra ratsadrasa mifanatitra hafa hatramin'ny antsasaky ny herinandro amin'ny elatra ny fahavetavetana ny avian'ny mpandrava hatramin'ny fahafinganana vaotendry izay hidina ho amin'ny mpandrava io zany mbola tsy tanteraka aiza zany ny antsona hoe toerana misy atsika amin'izao eo anelanelany taorian'ny nahafatesan'i Jesosy sy mandra-pahatonga nyity herinandro farany na fito taona ity ary teo anelanelany zany misy fanazavana tsara izay ambarany koa any amin'ny Efesianina toko 7 vakura mantolo Efesianina toko 7 fa dia ny tantaran'ny fiangonana dia zava-miafiny zany ozy izy tsy nampilazaina tsy nampahitana an'ireo mpaminany lehibe taloha fa zao zay apôstôly kely ozy izy tsy tahaka an'ireo apôstôly lehibe akory any kanefa nampiseho sy nanehoan'Andriamanitra an'izany atao hoe fahitana goavana zava-miafina momba ny fiangonana zany ary zay tantaran'ny fiangonana zay dia tsy hitan'ireo mpaminany tany aloha tsy nambara tamin'ireo mpaminany tany aloha fa tena zava-miafina tokoa ary tsika dia tafiditra ao anatin'izay ankehitriny tsika miresaka izao ao anatin'ilay tantaran'ny fiangonana zany hoe efa manantanina manakaiky ny fidirana amin'ny fito taona farany na lay herinandro farany izay ivoan'ilay antikristy tondrantsika fanazavana mazava tsara kokoa moa zay awarina kely fataterahan'ny teny fikasana na ny tenin'ny faminaniana ao amin'zareo Israely izay no jerevantsika voalohany Jesosy dia nanambara araka io nambarany Daniel io fa dia rehefa maty izy ny Mesiandrina dia ho avy ny olon'ny nanazavana azy teo aloha jerevantsika vetivety rehefa afaka ny 12 herinandro izy dia vonona Mesika tsy anana ary ny vahoaky ny mpanjaka ozy izy dia ho avy andravany tanàna sy ny fitoerana masina izany zany tia nambara amin'io raha manaraka tsara ny tantaritsika dia taorianan'izay nahafatesan'i Jesosy dia mazava tsara mihitsy fa dia
ny zareo Romanina natanjaka sy nanjaka tamin'izany fotoana ary 70 taona amin'izao era misy atsika zao zany hoe tany amin'ny taona 70 tany hoany tonga tao amin'izareo Israely ny zareo Romanina ary de namonina ndringa any amin'lioka toko fa 7 andiny fa 1 hatramin'ny 4 andiny ovakitsika vetivetike tsy ovakina tsonga mavalasa ny fotoanantsika fa de manambara mazava ny tenin Jesosy ato fa de tokony nandray fiadanana ireo Israely reo kanefa de nanda satria nahoana tsy nanaika tsy mba nafantatra ozy izy Jesosy izay andro namangina azy ary de any amin'ny Jaona toko voalohany andiny fa 10 fa 1 anoany manambara fa de fa izy tonga tao amin'ny azy fa ny azy tsy nety nandray azy izy moa ny azy ambarany eto ary zareo Israeliana de fantatritsika tsara fa tsy nety nino an'izany Jesosy zany ho zanak'Andriamanitra ary de vokatra zay de mazava nambarany Jesosy eto amin'ny liko toko fa 7 andiny fa 1 hatramin'ny 4 fa de raha tokony fiadanana no tonga tao amin'ny zareo zanak'Israely de nivadika ho loza izany nivadika ho fandringanana satria de tsy nafantatra an'izay andro namangina azy reo ny zanak'Israely ary de nanomboka teo tanteraka tsara mihitsy izay faminanena nambaran'ny tarihan'ny bokin'ny Daniel ny amin'ny vahoaky ny mpanjaka izay tonga andravany tanàna satria nambaran Jesosy eto de hoavo izy ny andro anangana amin'ny fahavalonao atovy tany manodidina anao de anemitra anao izy ka nidy anao manodidina ary amongotra anao hatramin'ny tany mba mizanakao ao anatinao ka tsy avelana izy vato ny fanongo eo aminao raha hitatsika ny tanàna misy na ny tempoly de tena zay mihitsy hoe tsisy vato ny fanongo fa de tena rava tanteraka mihitsy ary zay koa de efa faminanena nambaran Jesosy eo amin'ny Mateo 4 andiny fa 2 ka tsy avela izy vato ny fanongo eto izy ka tsy horavanana nambaran momba tempoly izy tamin'io ary de voalaza teo afany amin'ny taona fa 70 tany hoany tonga ny zareo Romanina nandrava namotika ny tanàna ary nanomboka teo ny fitsoan'ny olona niala tao amin'izany fireneny zareo zany ary de rava tsy nisy nainona tsony raha ijery teny faminanina vetivetitsika ano any amin'ny Deutéronome toko fa 4 andiny fa 17 de fa nanany an'izany Mosesy fa de ho aparitaka Jehovah any amin'ny tany any amin'ny fireneny jentilisa tsy fantatra reo nareo any amin'ny Deutéronome toko fa 17 andiny fa 17 hatramin'ny fa 17 de mbola napiny ary hoe tsy vitany mihery fotsiny fa ampielezan'i Jehovah eraky ny tany tsy fantatra reo nareo ary de fijaliana sy fahoriana no iainanareo any ozy izy rehefa tonga ny andro alina ozy izy na amin'ny hariva de aniry ny andro maraina nareo ary amin'ny andro maraina de aniry ny andro ho arivo nareo zany hoe fitaintainana sy fahoriana de fantatritsika tsara ny zavatra nisy ny zavatra zay niainan'ireo zanak'Israely nanomboka ny taona 70 nandravan'ny zareo Romanina azy de miparitaka maneran-tany izy reo samy namonjy eny de tany amin'izany tany zay nalehan zany tany amin'izay fotoa fonenana nisy avy tany fahoriana fantatritsika tsara ny tantara hatramintsika miresaka zao ano manodidididina ny 13 million anaona nisan'ireo zanak'Israely na zareo Jiosy maty vokatry ny fahakalana io tsy fantatra hoe fahakalana inona moa zany fantatritsika ny resaka antisemita ty ivelany fa de hoe fahakalana tsotro zao fotsiny rehefa Jiosy de vonoina trano pitehana ravana de zany ny zavatra nisy nenany zareo ka tsy inona akory zany fa faminanina zay nomeny ny Baiboly nomena ny mpaminany tamin'ny fotoanandro ny ary ny teny faminanina tsy maintsy tanteraka nanomboka ny 70 izy tsika ny taona 70 hatrano any amin'ny taona 2 sy 700 tany hoany de zany fahoriana fijaliana miparitaka maneran-tany tsy nijana tamin'izay nefa ny teny faminanina fa de any amin'ny Ezekia toko fa 4 andiny fa 4 de fa nanome nanambara tamin'ny mpaminany indray Andriamanitra fa tsy hijanona any akory izy reo fa ho avy ny fotoana izay ampodiana indray ny zanak'Israely ao amin'ny tanindrazany ary de hitatsika zany nanomboka ny taona 1882 de nisy ny antsona hoe retour en masse na ny hoe fiverenana faobe tao amin'ny tanindrazany ary de nanomboka miverina tsikelikely izy reo any amin'ny Amosa toko fa 7 andiny fa 14 hatramin'ny 15 tsy vitany miverina fotsiny andeny ovakitsika fa misy tena faminanina tena mahafinaritra be ty mamaky anazy sy ny fahatanterahany Amosa toko fa 7 andiny fa 14 hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy no makina ny teny
ary ampodiko ny Israely avy amin'ny fahababoana dia anangana ny tanàna efa rava izy ka onao ary anao tamboloboka izy ka isotro ny divay avy aminy anao sako izy ka inana mivokatra eny amboleko amin'ny tany izy ka tsy ongotana amin'ny tany izay nomeko azy intsony. Izany hoe rehefa nody ampodiana ny zanak'Israely tsy hoe ampodiana fotsiny fa dia anorina ny izay zavatra efa rava ny tanàna anorina manda anorina ny zavatra rehetra efa rava tao ary manomboka eo izy tsy ongotana amin'ny tany intsony. Dia fantatritsika tsara ny tantaran'izy ireo tany ho any amin'ny 1917 tany ho any dia nanambara ry zareo anglisy fa dia ho avy ny andro izy ho avy ny fotoana tsy maintsy anana ny zara-taniny ry zareo Israeliana na zareo jiosy. Zany hoe zavatra tsy dia misy manapo zany zavatra ohatrany hoe zavatra tsy apozo maro zany satria zavatra efa rava efa potika tanteraka dia efa ina moa nanesika azy ireo hanao an'izany fanambarana zany tsy voatery noho ny fiainana zava-marina fa noho ny fahitana ny hoe fahorenin'izy reto sy ny zavatra nanjoana azy dia omena anazy zany toky zany hoe omena tanareo mba hipetrahanareo anefa mazava tsara fa tenin'ny faminaniana tsy maintsy tanteraka. Ary dia hitantsika taona any amin'ny 1921 tany dia nizarain'ny zareo anglisy mazava tsara ny faritra tamin'izany tanàna zany ka ny 7.7 isanjato nomeny ny Palestina arabo ary ny 3.2 isanjato nomeny ny Israely. 1947 dia tsy nekeny ONU izany fitsinjarana zany fa dia lasa indray ny ONU namerina ny tsinjara nomeny ny 87.4 ho an'ny Palestina arabo ary ny 12.6 nomena ho an'ny zanak'Israely. Zany hoe kely ilay zara-tany nazony zanak'Israely tamin'izany fotoana kanefa raha andehandeha any amin'ny tanin'olona sy any amin'izay tsy fantatrany aloha mipetraka ao amin'ny tanao na dia zara-tany kely ary zay mahatonga antsika ilay manana fomba fiteny aloha mihina kely toy izay mandry fotsy dia nalohan'izy ireo nangina na dia tsy ara-dalàna na dia tsy ara-drariny ary fantatritsika tsara ny zavatra misy ao amin'izany ONU izany fa resaka indraindray somary manahirana ihany kanefa zay aloha ny zavatra misy zay nitapaka maro dia zay zany no nekena tao arindrina kely tsy nanaiky an'izay fizarana zay ny firenena arabo ary ty dia zavatra tena nahagaga mihitsy izy ity okaloha tao amin'ny 14 mai 1948 aloha dia nanao fanambarana ofisialy ny zanak'Israely na zareo fanjakana jiosy fa dia mitsangana ara-dalàna ara-pomba ofisialy ny fanjakana izy ireo araka io déclaration izay nataon'ny ONU io. Warina kely an'izay dia tsy nanaiky an'izany ny ry zareo arabo fa dia nitady an'izay amingorana ny jiosy any amin'ny salamo fa 3:20 andininy fa efatrano any dia misy an'izay faminaniana efa nambaran'ny Davida tamin'izany fotoana fa dia ho avo izy ry zareo amongotra anaisotra tanteraka ny anaran'ny ny tanàna masina zany hoe tena amongotra ndrava anaisotra mihitsy tsy ho hito amin'ny karta tsony mihitsy zany hoe Israely ao amin'ny tanindrazana zany. Ary dia zay tokoa ny eritreretin'ny rehetra zareo firenena arabo reto tany any amin'ny fantatritsika tsara ny tantaran'ny guerre de 6 jours 5 juin 5 juin 1967 fa nivory izy zareo niangona andeha amono andrava andripaka tanteraka amongotra an'izany hoe firenena Israely zany. Ary inona moa ny antony mahatonga an'izany raha somary hivoaka kely tsika amin'ny fanazavana ny fototra na ny doctrine zareo tontolon'ny arabo na zareo silamo dia mazava tsara misy fizarana roa ny lalàna zay mifehy azy ireo misy ny antsoina hoe maison de l'islam misy ny antsoina hoe maison de l'épée zany hoe fitsinjarana ny tany misy ety ambany masoandro zay rehefa ao anatin'ny zareo tafiditra ao anatin'ny fikambanana zareo dia zay mitsinjarana azy ka ny tanàna izay tafiditra ao anatin'ny farim-piadidinana ny faritry milazana ny hoe maison de l'islam io tsy azony firenena hafa idirana na ataony nitsofoka amin'izany anangana fanjakana na fianangana tanàna ao ka ivela amin'ny finoana silamo. Fantatritsika nefa fa mifinoana zareo zanak'Israely dia manana an'Andriamanitra velona izy dia zay no ametrahany ny finoany ary dia zareo no firenena miavaka amin'ny faritra iny izay atao hoe mivavaka amin'Andriamanitra zany marina hoe samy mivavaka amin'Andriamanitra velona moa zany na zareo silamo ary dia mitovy ihany izy samy Andriamanitry Abrahama daholo ihany ny vavahany zareo fa eo amin'ilay fomba eo amin'ny resaka
eo amin'ny fomba hitondrana an'le izy any aneny anankiray Coran ampiasainy aneny anankiray Torah samy manana an'izay zavatra mampiavaka azy ary dia tsy mety amin'izy ireo izany hoe mametraka firenena anankiray manana fotompinoana hafa zany eo amin'ny tany ary zay tsy nanekeny zareo ka tany amin'ny guerre de 6 jours tany amongotra tanteraka andravany firenena Israel ny tanjony akory nefa ny fahagagana ary zay dia tanteraka teny zay nambara tare amin'ny Amos 9:14-15 tare fa ho apodina ny Israel ary dia anangana ny tany manomboka eo izy tsy hongotana intsony raha ny tena zavatra marina raha ny zavatra hita maso efa potika sy rava satria firenena rehetra ireo manodidina anao dia hiady aminao anatin'ny ray ampimaso nefany mivoaka mpandresy ny Israel tamin'izay fotoana ary tsy vitany hoe mivoaka mpandresy fotsiny izy fa ny zaratany izay efa nampanantenana ny Abrahama tamin'ny fotoanandro any amin'ny Genesis 12:17 dia efa nampanantena Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa ireo tany hitany masonao ireo dia omena olovanany taranaka ao ary dia tao aorianan'izay guerre de 6 jours zay na feno andreo tany izay nampanantenana tamin'ny Abrahama tany izay tsy mbola azon'ny zanak'Israely tao alohan'io ady io ka tao aorianan'izay zany lasa nitatra ny zaratany zareo ary dia faminaniana zany fahatanterahany faminaniana fa na inona tsy hongotanao amin'ny tany intsony ry zareo Israeliana lasa sady moa fotoanantsika fa dia ny zavatra tiana ambarantsika maro amin'ny faminaniana zay voasoratra ao amin'ny baiboly fa dia ny akamaroan'izy ireny efa manomboka eo amin'ny andalam-pahatanterahana avokoa tsika moa tsy afaka hitazona ny fotoana maritra fa dia izay no fanazavana fofo azo nentina tamintsika tamin'ny tian'io ety ny dikany ny hoe inona moa nitondrana an'izany hoe miverina ny ala ny jiosy dia miverina amin'ny tany mazava ny ambaran'ny Joela 2:2 tsofi aozino izy ny anjomara ary miantsoma fa tendrombotra masina ao kangovotra amponina rehetra amin'ny tany fa avy ny andron'i Jehova eny efa tombotra zany hoe mialoha ny andron'i Jehova ny atongava ny andron'i Jehova utsofinao ny ozurana ny anjomara zany hoe isy tanàna tsy maintsy hifora ary any amin'ny Salamo faharoa amby zato andininy fa 17 hatramin'ny 17 any misy an'izay vakiteny zay koa fa dia anangana taranaka mandimby vaovao mihitsy Andriamanitra mba hitondra fiderana sy fankalazana ny anarany ary dia zany zavatra zay ambara am'zany dia faminaniana izay ho avy amin'izao fotoana izay iainantsika izao ka tsy mitaritsika ny fanazavana manana zavatra mbaramaro tsika raha hoe fahatanterahana faminaniana zany manana zavatra mbaramaro ny baiboly mahakasika an'izany fa fotoana moa ozy ao tsy azo tazomina fa dia ho faranantsika amin'izay angambany ny tianambara dia miazakazaka makany amin'ny faharavana sy fampitena ny zavatra rehetra ny fahatanterahany teny faminaniana dia makany amin'ny fahatanterahany makany amin'ny iny zany fahatanterahany zay ngamba mampazava azy kokoa nisy économiste ray tsy voaela koa nanao fanambarana mahakasika ny zava-misy iainantsika izao mino fa ny olona rehetra dia samy mahafantatra ny toetra raha misy amin'izao iainan'ny firenena rehetra ny zavatra zay ateraky ty valana retiny ty fa dia betsaka ny firenena izay matanjaka sy manan-karena lasa atao hoe tsy stable ny resaka ekonomia ary dia nanaitra ny fanambaran'ity économiste anankiray nalaza fa tsy ho ela ozy izy ary tsy maintsy hiditra amin'izany antsoina hoe drafitra vaovao indray na planina vaovao na nouvel ordre mondial isika rehetrarehetra zao izy izy ary efa ao ambadimbadika eo zany ozy izy mba ahafahana migere an'izao crise izay misy zao fanirariana fotsiny izy izy mba ho planina tsara hitondra ny inty hitondra soa ho an'ny firenena rehetra fa tsy hitondra fampitena na fandravana mazava nefa ny teny izay voalaza rehetra ary ny teny ho iaho tsy maintsy tanteraka fa na hoinana amin'izany andro faran'izany raha vakinany ao amin'ny Matthieu 4:20 zay nambaran'i Jesosy mahakasika ny amin'ny zavatra isy mialohan'ny fiaviana dia faharavana sy fampitehana ary dia zany zavatra zany ho iaho tsy tongatonga ho azy fa zavatra efa nampilazaina ny mpaminany tembelo ka ho amintsika amin'izao miteny zao efa tongotra dia tongotra ny andro koa zay no masakazona tolotra tamin'ity anio ety hiditra avy hatranintsika ao anatin'ny fanaporofona indray mahakasika ny fahatanterahany faminaniana amin'ny gentilisa
izay na jetilisa moa zany na koa antsona hoe firenena hafa ivelan'ny Israely ary dia izay no entintsika mamarana indray izay fanazavana sy fampianarana fohifohy tamin'ny tian'io ity manonona sy mirary koa ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy any atokantrano any veloma tompoko